Araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo moa dia hentitra ny fanaraha-maso ataon'ny douane. Manararaotra ireo mpanao trafika isan-karazany manisika ireo entany amin'izao fotoanany fety izao, izay mihevitra fa tsy ho hitany faditseranana noho ny hamaroany ireo entana mivezivezy. Miomana amin'izay fa manana paikady sy fitaovana rehetra anefa ny douane mampiasa ny intelligence artificielle ihany koa izy ireo amin'ny fitsirihana ireo entana mivoaka sy miditra. Ino moa ny hafatra izay nataon izy ireo izay milaza hoe mihevitra fa tsy ho hitany faditseranana noho ny hamaroany ireo entana mivezivezy, noho n'izany dia miomana amin'izany. Tompoko vavy izy tompoko lahy, abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo. Azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire mialohan'ny herisoantsika amin'ny filazana ny zava-misy. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ny chaîne antsika. Efa nigadona ao Mayotte androany maraina ny filoha Français Emmanuel Macron nitondra fanampina sady nijery ireo traboina vokatry ny fandalovany rivodoza Shido tao antoerana. Efa nolazaintsika tato anatin'ity chaîne ity moa izany tamin'ny androny omaly fa izao izy dia efa nigadona any antoerana. Hitsidika ireo bidonville izay tena lasibatra ihany koa ny tenany, mbola miaina ao anatin'ny tsy fisiany rano fisotro madio sy ny fahatapahany herinaratra ny mponina ao Mayotte. Dimy andro taorian'ny nandalaovany io rivodoza io mono ny iainanjareo an'izany zavatra izany. Marina ihany koa fa namoaka didim-panjakana mametraka ny vidiny entana ilaina andavanandro arak'izay takatry ny mponina ny gouvernemanta tao antoerana amin'izao fiatrehany izy ireo ny vokatry ny rivodoza Shido izao. Rehefa voalaza sy voaresaka atsika moa ny mikasika ny figadonan'ny filoha Macron any Mayotte iny, ndeha arisika hijery kely ny zava-mitranga any Toamasina. Fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana, voadidina mpitandro ny filaminana hatry ny maraina teo ny lapan'ny fitsarana ao Toamasina. Raha ny fantatra dia androany no fotoana hametrahany vovonina politika Toamasina mifoha izay manohana ny kandida Roland Ratsiraka ny fitarenana mikasika ny tsy fahatombanany fifidianana kominalina teo sy ny fitoriana ireo olona nazahoana porofo fa nanao fandikandalana nandritra ny iny fifidianana iny. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia voabahan'ny mpitandro ny filaminana ny vavahady fidirana ao amin'ny lapan'ny fitsarana ao Toamasina. Izany moa ny zava-misy any Toamasina ny androany, koa dia zaraiko sy ampahafantariko ianareo rehetra izany zava-misy izany. Rehefa voaresaka sy voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny, ndeha arisika iresaka kely ny mikasika any Madagasikara sy Komoro. Misokatra ny fivezivezeny entana an-dranomasina eo amin'ny Madagasikara sy Komoro raha araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny androny alarobia 20 Desambra. Tsara moa ny manamarika fa ny katona nanomboko tamin'ny tapaky ny volana Oktobra lasa teo izany noho ny valana retina kolera mianaka any amin'ny tapany antsinanana sy ny antendrony Afrika any. Mbola tsy mahazo midina kosa ireo tantsambo. Tsy maintsy mandalo ireo fepetra rehetra takina mo ireo mpandeha avy any Komoro na amin'ny zotra anabakabaka izany na amin'ny zotra an-dranomasina, ary tsy maintsy mandalo fibohana mandritra ny 12 andro. Izany moa ny vaovao marimarina kokoa ny mikasika any Madagasikara sy Komoro satria anisan'ny tsara ho fantatra izay ary tsara ampahafantarana ihany koa, ka izany indrindra no antony ampahafantarana izany ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba ahatonga ianareo aharaka foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra izay misongadina. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay, ndeha arisika hilaza an'ity manaraka ity indray. Hiresaka kely indray ny mikasika antahina isika amin'ity manaraka ity satria anisan'ny tena voatsakitsaky itahina Razafinjoelina ao anatin'ny tambanjotra antserasera fa hoe mpamadika sy irimara misaron-tava. Araka ireo tsakitsaky be dia be izay nataon'olona moa dia namoaka ny fanehoan-keviny ity namana anankiray ity. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity namana ity, sady efa nolotoviny ty mahitahina hoe irimara misaron-tava no omena tsiny indray fa nampizara vato izay tokony hazo ny fianakavianany Ravalomanana. Tsy tokony hilatsaka ve izy nga natao hanompo Ravalomanana sy ny taranany ny olona hoy ny fanontaniana izay napetraka ity namana ity.
Ary nilaza ihany koa moa ity namana ity ny hoe ravalimanana ve no ampitahena amin'ny tahina, tsy any ampaladiany ve izany ravalimanana izany, na ny fahaizana izany na ny kompetansy sy ny sisa izay tsy voatanisa dia tsy misy zavatra hazakan'ny ravalimanana an'izany tahina izany, hoy ity koto lehilahy mahitsoambo ity raha nilaza ny fanehoan-keviny. Ary anisan'ny mbola nolazainy ity namana ity ihany koa ny hoe raha izany dossier ny maliny ravalimanana izany dia amin'ny taona olona tsy mandoa hetra ve dia olom-pirenena vanina ho izy, raha olona vanina izy dia tokony nalohany ny hetra sy ireo rehetra izay tokony haloha ao anatin'ny lohany remenakavy dia ny hoe nandroso be i Madagasikara tamin'ny andron'ny ravalimanana, tsy manana pirofo nefa ianareo na chiffre izany na source fa zista hoe lovantsofina ohatra ny Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Ary ny zavatra mila apetraka anareo anatin'ny lohanareo ho anareo zay mpomba ravalimanana ho ity namana ity dia ny hoe mirakila avaizano mpivarotra pony yaourta lasa multinationaly, mila omeko anareo ve ny daka tsy mbadika sy ny famitahana andratsiraka tao e. Ny tena marina hoe izy hatrany dia ambany be ny voan'ny ravalimanana sy ny zanany mihoatra amin'ny tahina, fa ny fanatika natao hanompo olona fa tsy manana atidoha mijery lavitra sy mandinika ary mamakafaka. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity namana ity ny mikasika antahina sy ny ravalimanana, indrindra miantefa tanteraka amin'ireo zay mpomba any ravalimanana izay manao tsakitsaky antahina ao anatin'ny tambanjotra antserasera. Hiresaka kely indray ny mikasika ny fetin'ny Noely isika rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika any tahina sy ravalimanana iny. Hisy vidim-pidirana amin'ny sarany 500 ariary ny fitsidihana ny jardin botanique Ambojatovo, toerana horavahana jiro mandritra ny fetin'ny Noely. Hisy sakafo amidy koa eny antoerana, teny Ambohitsirovitra moa no nanaovana azy ity teo aloha saingy izao nafindra eny amin'ny jardin Ambojatovo izao. Noely ny fitiano iantsona azy. Ny hamaranantsika tanteraka ity video anankiray ity moa dia resaka ny hoe voaheloka higadra ray taona sazy mahatra i Nicolas Sarkozy. Nomelohany fitsarana higadra 3 taona ilay filohan'ny pirenena Frantsay teo aloha, tsy iza moa izany fa Nicolas Sarkozy. Migadra ray taona arahana bracelet électronique kosa no sazy mihatra amin'izany. Fanaovana kolikoly no vesatra nanenjehana azy ary no henona ary narahana avokoa ny antso antarby izay nataony, na henona antso mampiahiahy na nirahany ny mpisolo vava azy tamin'ny taona 2024 hanao fifanarahana kolikoly tamin'ny Gilbert Azibert. Ilay magistrat tao amin'ny cour de cassation tamin'izany fotoana izany nanambarany hampiakatra ny raha any amin'ny fitsarana européenne momba ny zololombelona kosa ny mpisolo vava any Andriamatoa Nicolas Sarkozy. Zay moa ny vaovao mikasika an'iny filohan'ny pirenena Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy iny, zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisy tsy mijanona tsenky ato. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.